Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Hoy Jehova, izao nolazain'i Jehova tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Amen. Vavakitsika tompoko. Misaotra anao indrindra ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, satria dia tsapanay tokoa ny Jesosy ny famonjenao sy ny fankasitrahanao anay olonao sy ny zanak'olombelona izay noforoninao tamin'ny tananao mahagaga. Indreny hafalianay tratry ity maraim-baovao ity, ary dia miarabanao mpanetrenteny zary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Manahoana ianao Jesosy eo, faly ny fonay handray anao. Aidino ny fanainao masina aminay tsiraray avy, andray izao vatsim-panahy izao, ahafantaranay fa eo anilanay ianao Jesosy ary tsy mandao anay. Dia mitenena Jesosy mampahireza mandrakariva araka ny halehiben'ny fitiavanao sy ny indrafonao. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary dia tonona amin'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary mifampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Fifaliana mandrakariva no iantanona amin'ny tokantrano izay misy antsika amin'ity maraina ity, ary izany indrindra no hiatrehantsika ny lohahevitra hoe hatreo ny adinao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Hatreo ny adinao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika izao vatsim-panahy izao dia amin'ny Petera 2:5-9 hatramin'ny 6. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 et 9. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mahonona tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Ny fiainana kristianina dia oharina sy mitovy tahaka ny miaramila andeha hiady. Izany ady hatrehany izany dia tsy mifarana raha tsy efa tonga any an-danitra ny tena mino marina ny Jesosy Kristy Tompo, ka tafatoetra eo anilan'ilay mpamonjy azy. Ny mpiady sy ny mpiatafika tsiraray avy dia tokony hahafantatra ny fahavalona ny adversairany. Mila mahalala tsara koa ireo fiadiana izay entin'ny fahavalo, ny fomba fiadin'izy ireo, mba ahafahantsika manohitra sy miala amin'ny fitaka sy ireo efipetsy ampiasain'ireo fahavalo. Tsarovy anefa fa tsy ampy izay. Mba fantatsika marina moa ny fahavalontsika lehibe indrindra izay ambara sy voalazan'ny soratra masina, dia tsy iza fa ny devoly, ilay Satana, izay manodidina antsika isa-tsegondra, isa-minitra, isan'ora, isan'andro. Io Satana io dia fetsy sy mahery ary matanjaka. Ny saintsika no asiany voalohany, ka mahatonga antsika hanana fisainana ratsy tahaka ny an'izao tontolo izao, ary mitarika antsika hanalavitra ny Jesosy sy ny fampianarana ao amin'ny soratra masina. Mitarika antsika izay milaza kristiana sy manara-dian'i Jesosy hanana fo feno fitsiritana ny an'izao tontolo izao. Mitarika antsika koa tia tena, feno fireriana, feno fitiavan-karena, fitadiavana voninahitra, fitadiavana fahasambarana tsy maharitra. Ireo rehetr'ireo no anisan'ny fakapanahy entin'ny fahavalontsika sy aretiretiny fa azy, ka mahatonga ny kristianina tsy ady sy tsy hanohatra fa mandeha amin'ny herin'ny tenany ka any resin'ilay fahavalo izay tsy miady sy manohitra izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tsaroa fa ny kristianina tsiraray avy dia miatrika ady maro samihafa isan'andro, izay mitarika antsika ho mpandresy raha toa ka
mitoetra eo anilan'ilay mpamonjy isika. Mila mahalala sy mahafantatra isika mpino fa tsy mitovy ny ady atrehana raha toa ka tsy kristianina entitra isika. Izany hoe olona feno fifamatorana amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakiana ary ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitoetra eo amin'ny Jesosy Kristy isika, izay nandresy ny zavatra rehetra, ary izy no milaza amintsika koa hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naresy izao tontolo izao. Jesosy Kristy mihitsy no manam-pandriana sy efa nikasa ny hanome ny fandresena antsika mpanaradia azy amin'ny ady izay atrehantsika. Fa isika kosa mila manamafy ny finoantsika amin'ny fiambenana amin'ny lafiny rehetra, amin'ny fahatokiana sy ny fanetretena mba hahatonga antsika ho mpandresy mahery miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Anio ary avako malala ao amin'ny Kristy Jesosy. Hatreo ny adinao miaraka amin'ny Jesosy Kristy, fa ilay devoly Satana fahavalontsika dia miherona mandrakariva, mitady ny andavo antsika sy hanimba ary indrindra amin'ny fampandalovana fahoriana maro samihafa. Tsaroa fa ataony potika ny ara-panahin'ny olona izay miala eo ambany fiarovan'Andriamanitra. Tsaroa fa ny fitaovana iray lehibe andresentsika ny fahavalo sy ny tetiky Satana dia ny fijoroantsika amin'ny finoana tsara any Jesosy Kristy Tompo. Ary ny rany izay nalatsany no angatao mandrakariva mba handrakotra atsika tsirairay avy. Tsy azo adonoina ny vavaka tsy mitsahatra, ary ny fandraisana mandrakariva ny fahamonjena ho fiarovan-doha. Tsaroa fa Jesosy Kristy mihitsy no miteny amintsika amin'ity andro anio ity hoe lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Hatreo ny aditsika ary miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo fa izy no manam-pahefana amin'ny lafiny rehetra dia ho hitantsika tsirairay avy ny voninahiny. Amen. Jesosy misaotra mankasitraka mankatelile fa miady ho anay mandrakariva ianao Jesosy. Ninona karazany alebiazan'izany ady atrehanay izany dia fantatray Jesosy fa miady ho anay ianao. Misaotra indrindra Jesosy io, ampianaritra iatoky anao, ampianaritra ino anao, aza vela natao hatrany fonay fa ataovy manam-pahatoniana sy fiadanana mandrakariva eo aminao, ka hiatrika ny ady nay tsirairay avy zahay miaraka aminao Jesosy Kristy Tompo, ahatateraka ny teninao Jesosy hoe manoatra noho ny mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay tianareo dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Hoy Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy. Ry zanak'olona, ny teny rehetra izay holazaiko aminao dia aoka ho mamy ny fonao ka enoy amin'ny sofinao.
Makasitraka ry ilay teny tonga nofo. Mankatelina ry ilay mpamonjy be fitiavana. Aleloia. Amen.